dia mbola faletrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahiresantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izao favatsika Jehovahandriamanitra ray misaotra mandrakariva izay no tombonandro mpahavelomana izay omenao anaika mbola fahanaindray mandray fampahirezana amin'ny alalan'ny teninao manoloana ny ati-panahy izay andalovana amin'izao fotoana izao na ati-panahy ranofina eo misehitry ny fivavahana indraindray tsy hitanay izay asiana ny tongotray vokatry ny fampianarana maro isan-karazany izay tonga kanefa Andriamanitra tsy mba manadino ianao fa mampahery mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao mba ahafahany sambatan'olona miondrika ao anatin'ny baiboly ahafantarany marina dia matoky sy mino fa fanahy masina dia asa mandrakariva mampahery anay ary ampahafantatra anay marina mba azahoanay antoka ny lalam-pamonjena izay hitantananao anay dia mitenena Jehovah fa mihaino mpanamponao amin'ny anaranao Jesosy amen. Falmerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva manohitra antsika ny fampahirezana satria tsy tapina fenina dia zavatra mitranga amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay rehefa tena jerevana dia hoe miaina ao anatin'ny vanim-potoana farany mafy ny zavatra trehana eo misehatra ranofo andavanandro ny ady amin'ny fiainana izay mampitaintaina ny ankamaroan'ny olona tedy avam-baholana kanefa tsy andaniny izany ihany koa toatra ny mahavahalalana ihany koa ny toe-javatra mitranga misehatra ny fitoriana filazany tsara satria be dia be ny fampianarana mandeha izay mampiaya izay mahatonga tahotra ao anatin'ny olona ary voatery tsy maintsy miresaka kely an'ity isika satria raha mampatsiaro misy vanim-potoana izay nampisavoritaka teto Madagasikara tamin'izany vanim-potoana izany tamin'ny 21 juin 2001 izay nisy ny éclipse solaire ho antsika izay mahatadidy dia nitaintaina mihitsy ny ankamaroan'ny olona ary vanim-potoana izay nahatonga ny olona nidodododo tena nivavaka satria natahotra sy nangovotra hoe tena ny farany no tonga ary betsaka mihitsy ny fanararotana nataon'ny mpitondra fivavahana tamin'ireny mba hisaritana ny olona mba hiditra ao anatin'ny fiangonana ary rotona foana ny vanim-potoana tahaka an'ireny tsara le olona raha mivavaka fa le fanararotana ao ambadika ireny toe-javatra ireny ny tena nahalasa fisainana satria tanjona ken'ireny sasatsasany amin'ny fiangonana dia mihazahoana olona betsaka mba hampitombo ny fananana miditra ao anatin'ny fiangonana izay makany ampitondra fivavahana dia ny fomba nitorena ny filazany tsara tamin'ireny ararotina le vanim-potoana manandanja tahaka an'ireny mba hampitahorana ny olona dia matahotra ny olona dia miditra tokoa kanefa rehefa dila le vanim-potoana le zavatra ny tenenina nampitahorana tohatra ny tsy mitranga akory torak'izany koa tsy teto Madagasikara ihany fa sainga manerina an'izao tontolo izao tamin'ny 21 décembre 2012 raha natadidy tsara tsika nieritreretina fa hoe tena io ny vanim-potoana izay hataperan'ity zao tontolo izao ity na ny siantifika tsy matoky an'Andriamanitra rehefa natao ny fanadihadiana dia hoe tena io ny faratapiny ny faravany ty zao tontolo izao ty satria araky ny fijery ara-tsiansy dia tena horava ny tany fa te tsy antanin'izay koa nisy an'le calendrier mahana laza manerina an'izao tontolo izao izay milaza fa io koa ny vanim-potoana voatendry hataperan'ity zao tontolo izao ty ary dehibe indray ny fanararotana nanararotra ny daty voatondro io mba hisaritana ny olona hiditra ao anatin'ny fiangonana tamin'ny alala ny fampitahorana ka rehefa ny olona no ampitahorana nge dia ninonina zavatra teneninao azy dia ataony ary zany rehetrarehetra zany vokatra ny tsy fahafantaran'ny olona ny soratra masina ary ty tena natratra nanerana nyty zao tontolo izao ty mihitsy ny fisian'izay
daty zay fa tsy ny olona tsy natakatra hoe inona ny zavatra mitranga tokoa ary inona ny afatra andriamanitra atao mibadika izay rehetrarehetra zay satria nisy afatra mazava tsara avy amin'andriamanitra na de atao anatin'ny eclipse solaire ary tako masoandro amin'ny fahafenoana na de atao anatin'le tena fampitahorana ororo zay mitranga manoloana le hoe 21 décembre 2012 zay azo antoka raha nandinika soratra masina anke tsisy malala na ny orana ny fotoana kanefa de zao tontolo zao atranony kristianina rehetra ary de tafalatsaka koa tao anatin'ny fitaka nanjary tsy nahajery tsony ny famarinana ny soratra masina fa zay ny orona tao amin'andriamanitra de nahatsapa fa reny toe-javatra eny matoa ny hitranga tsy afa miala de fanairan'andriamanitra mba hatonga le olona iomana mandrakariva satria ny fiomanana tsy hoe iandro loza ianao vo miomana fa ny fiomanana de tokony ho fiainana andavanandro ka na ho avy ny loza na tsy ho avy ny loza rehefa niomana ianao tandrona ianao tsisy zavatra natao ampitahotra zany fa dehibe nefa ny olona dafa latsaka tao anatin'ny fitaka tao anatin'ny renydrehetrarehetra reny de kivikivy ny olona torak'izany ko ny toe-javatra nisy zay hitantsika nanomboka tamin'ny faraparany taona 2019 2020 2021 22 23 mbola misy rambondrambony ary mandraka ankehitriny ny arety mandoza zay miatra nanerina n'izao tontolo zao be dehibe koa ny olona tena nitady zay hivavahana tamin'andriamanitra ary ohatra ny ray fo ndray fisainana daoly ny olombelona rehetra tsy nijery tsony zay mety ho antokom-ponoana nisy azy fa na musulmane io na kristiana io na boudiste io na mpandala ny fomban-drazana malagasy ary ohatra ny ray feo mivavaka tamin'andriamanitra satria tena nieritreritra ihany ko fa zay ko ny farany tondra ny fanazavana an'izany tsika teto hoe zao nge ny antony reny rehetrarehetra reny re olona fa hai ny mpitondra fivavahana foana nalaroatra nyreny a mba hisaritan'ny olona ho tonga anatin'ny fiangonana ka raha le marina no mahatonga le olona niditra ao anatin'ny fiangonana tsy de olana fa sainga ny lahananambarana zavatra diso nampitahorina de miditra le olona nefa jerevana taoriana an'izay tsy mbola tonga ny farany a miravoravo-tanana ny olona ary le olona mba tahaka mpakevitra niditra tao anatin'ny fiangonana ohatra ny tena resy lahatra tanteraka hoe ohatra ny mamitaka fotsiny le fivavahana fa ay tsy misy an'le zavatra ny teneniny akory zavatra faran'izay hitatsika teo tamin'ny 7 septembre 2025 teo zany hoe tao anatin'le fenomanana raha ny volana ny jerevana kanefa nisy an'le eclipse lunaire tamin'ny andro alina nisy fifanitsiny ny masoandro ny volana ary ny tany lune 211 volana ohatrany miova ho ra no lokony de mandraky tia ny androany hatramin'ny andro hitenenako zao de tena mbola misy foana ary arotona indray ny toe-javatra takan'ireny mba hampitahorana olona ary nytanjona ankendrena de mba tonga le olona irodorodo hiditra ny amin'ny fiangonan'le mpampitahotra satria zavatra hafa ny zavatra teneniny de alazaina daholy zao atsanga tsy amanorana zay tsy hitanao ao anatin'ny baiboly ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe valalanina le vahoakan'andriamanitra efa mafy ny zavatra atrehana andavanandro mafy ny zavatra atrehana andavanandro eo misehatra ranofo kanefa eo am'le mitady hery mba hiankinany a fampitahorana indray ny zavatra mitranga eo misehatra ara-panahy ary be dehibe ny fanazavana zay tohotra mitombona fa tsy hitan'ny olona tsomiko ny famarinany tenin'andriamanitra de miravoravo-tanana ny olona ary misimisy ny fampitahorana hoe tena horingana ianao raha tsy manaiky ny afatra zay entana kanefa araky ny nambarako hoe ho an'ny olona miorona amin'andriamanitra tsy miandro loza akory tsy miandro fahoriana akory vo iomana sy ambony fa tokony ho fiainana ny isabatan'olona isan'andro san'andro ny fiambenana ka natonga rany loza efa tena miambina izy ary zany rehetrarehetra zany inona moa no nahatonga an'izany ny tsy fahafantarana ny famonjena vitan' Jesosy Kristy zay ndraisantsika hoe rehefa tena jerevana fivoahana tao amin'ny tany Egypta zay nahitantsika taratra tsara
ny afatra zay nampitain'andriamanitra tamin'ny zanak'Israely teo no nanomboka ny drafimpamonjena nataon'andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha zay entina hanambarana koa ny zava-panahy aty aoriana rehefa tonga Jesosy Kristy. Ry talohany io de varilavo ny zanak'Israely de tsy maintsy nisy an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema ary baika avy amin'andriamanitra namonoana azy tamin'ny 7 ny volana Nisanina. Ary nisy afatra napitan'andriamanitra tamin'ny zanak'Israely de nino ka nakatoa ny afatr'andriamanitra sy ny tombambidiny le fahafatesan'ilay zanak'ondry tsy misy kilema ny zanak'Israely nanaiky tsy misy fepetra ny baiko napetrak'andriamanitra afaka atao amin'ny tany Egipta fa tsy voavonjozitsika 7 ny volana Nisanina lay Paska zay tandindony fahafatesan'i Jesosy. Fa ny zavatra hitatsika teo anatrehan'izay nivoaka ny zanak'Israely nanaiky nino ny afatr'andriamanitra fa ny Egiptianina tsy nino ny afatr'andriamanitra fa saingy tapa-kevitra koa izy nivoaka. Fa zanak'Israely lasa mialoha tamin'le vanim-potoana ny Paska 7 ny volana Nisanina nanomboka afaka nivoaka fa tarafiangana kosa ny Egiptianina mba niainga ihany de olona nyresantsika hoe raha tarafina lavitra de ohatra misotra milalana voasorotr'andriamanitra na ny Egiptianina na ny zanak'Israely ary zay koa zavatra tsikaritrisika am'izao vanim-potoana zao jerevana le kristianina ohatran'ny hoe raha fijery azy ivelany ohatran'ny tanjona kendrena de fanjakan'andriamanitra fa saingy eo no mamaritra ny lalak'izorana satria ohatra ray goavana napetrak'andriamanitra zanak'Israely afaka soma tsara nipitan-dranomasina mena ny Egiptianina nandeha tamin'ny lalina ny zoran'ny zanak'Israely nandeha tany anefitra nipitany ranomasina mena fa tafavoaka zanak'Israely ny Egiptianina ringana. Inona no natonga an'izay tsy etraketraka avy amin'Andriamanitra fa ny safidy zay niraisany zanak'Israely niankatoan'Andriamanitra niainga ao am'le 7 ny volana Nisanina ary safidy ny Egiptianina zay nanda le afatr'Andriamanitra satria tsy azo lazaina fa tsy fantany ny zavatra nikendren'Andriamanitra sy ny tanjona napitan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fa reny Egiptianina fa raha fihetsiny Egiptianina de nankatoa fotsiny izy zay nilazain'i Jehovah de nisan'izay ho afaka ihany koa fa ny safidiny de zao le tanjona nikendreny na de mitovy ara le lalina izorana de tsy mitovy am'le drafitra napetrak'Andriamanitra ary toraka zany koa mampatahotra am'izao vanim-potoana zao tsy araky le drafitra napetrak'Andriamanitra ihany intsony ny zoran'ny kristianina rehetra de eo le safidy ary zay miantony fitoriana filazantsara tsy fampitahorana akory fa famerenana antsika eo am'loniny mba hibanjina ny zava-miafina tao anatin'ny 7 ny volana Nisanina ary rehefa tena nijerevana am'izay taty amin'ny testamenta vaovao raha tena nizotra milala famonjena nge ty izao tontolo zao ty tsy nilaina akory ny natongavan'i Jesosy tety tsy nilaina ny nafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fa saingina de tonga teto ary Jesosy Kristy nitory ny filazantsara tamin'ny manodidina azy tsisy azon'ny olona ny famonjena zay nikendren'Andriamanitra mba hamonjena ty izao tontolo zao ty de tsy maintsy nefara tamin'ny fanoloran'ny Kristy niainy mba ho faty teo amin'ny azo fijaliana tamin'ny 7 ny volana Nisanina. Raha tena nisy efa nizotra tamin'ny famonjena tsy nilaina ny nafatesan'i Jesosy teo fa fantatry Jesosy fa horingana ihany ny olona raha tsy misy sorona de nekeny ny ho faty tamin'ny 7 ny volana Nisanina ho any zao tontolo zao de eo le resantsika hoe teo no nanomboka ny diany famonjena na de tao arany fialananenina talohan'izay tahaka ny zanak'Israely. Inona moa tsy nataon'Andriamanitra mba atonga ny zanak'Israely tena anaja an'Andriamanitra nataony zany nge tany amin'ny testamenta taloha fa ny fiavarany de papitao amin'ny tany Egipta de tsy maintsy niditra tsehatra Jehovah ara-baka teny zanak'ondry tsy misy kilema ny vonoana tamin'izay zay tandendon'i Jesosy Kristy fa ny tantara ny zanak'Israely nivoaka tao amin'ny tany Egipta nde ho any amin'ny tany Kanana zay tantara ny famonjena manakatra ny zava-panahytsika de maty Jesosy Kristy de ny zavatra niresantsika tamin'ny farany eo vita soni ny famonjena nataon'i Jesosy teto am'izao tontolo zao teo amin'ny 7 ny volana Nisanina io nanomboka ny dinga ny famonjena
ary tsy hoe maty jesosy de mahatoky tena fotsiny tsika hoe voavonjy fa tahaka ny zanak'israely ihany keo nyvonoana ny zanako ny tsy misy kilema dehibe ny fiapetrana napetraka Jehovah tao ny rana tetina tamy tatomarivarina sy ny talambaravarana ho anina faingana valahana vaosikina ny kapa eny amin'ny tongotra ny tena eny amin'ny tanana ho anina faingana le izy de avy eo miainga araky ny baiko zay nitondran'Andriamanitra azy taritiny mosisy de nanaraka ny fiapetrana napetraka Andriamanitra fa tsy hoe maty fotsiny le zanako tsy misy kilema de faly fotsiny fa afaka de toraka zany ko Jesosy maty Jesosy fa misy koa fiapetra manaraka zay de rehefa tena fakafakainy ny afatr'Andriamanitra tany amin'ny bokin'ny Exodosy de zay mihitsy le zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny kristianina am'izao vanim-potoana zao fahasaingy zavatra hitatsika hoe ohatra ny jerevana ohatra mizotra am'le lalana ny soritan'Andriamanitra daholo ange ny mpivavaka na ny kristianina rehetra ary fa na de tsy ny kristianina ary de samy tena manantena ny andova ny fiainana mandrakizay daholo ohatra ny lalana tokana ihany fa le tanjony sy ny fiapetra takina tsy le araka ny sitrapon'Andriamanitra de miainga ary misy atony lehibe eo amin'ny tantara ny famonjena asy ianao ny fanekenany io fa 7 volana anisan'io de zao ny voasoratra any amin'ny Jaona toko 7 zay fa niresahantsika 7:20 ka hatramin'ny 9:20 hoe fa Andriamanitra ozy tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao hanameloka zao tontolo zao fa mba hamonjeny zao tontolo zao zay mino azy de tsy elohana zay tsy mino kosa de efa voaheloka raha teo satria tsy mino ny anarany zanaka lahatokan'Andriamanitra natongavan' Jesosy ho an'izao tontolo zao am'izay ary le famonjena na de tonga ary izy de nitory ny marina fa tsy ny laviny olona fa tsy maintsy ny fara teo amin'ny azo fijaliana ary eo no mipetraka eo afatry hoe zay mino azy zany hoe mino ny fahafatesan'i Jesosy zay tondra fanafahana ho azy mba andehanana ny zotra ho amin'ny lalan'ny famonjena de tsy ho elohana ozy zay mino azy tsy elohana fa zay tsy mino kosa zany hoe tsy mino fa io no fitombohany ny drafim-pamonjen'Andriamanitra fa 7 volana anisaniny io ny tena zavatra tokony ho tadidin'ny olona fa tsy ho fitapitahana amin'ny resaka zavatra hoe tena misy événement kely amitranga manerina n'izao tontolo zao de ho fitapitahana amin'iny ny olona fa atao am'le olona hanaiky an' Jesosy Kristy sy ny famonjena zay vitany mba hahatonga azy ho afaka ka na inona aloha zay efa nitenenina nkeo anatin'ny soratra masina Matteo toko 4:20 Luka toko 2:20 Marka toko 7:20 bokon'ny Daniela bokon'ny Apokalipsy tsy misy zay tsy milaza ny zavatra hitranga amin'ny andro farany fa loza amina tampo fa tsy reny no eky nampitahorana ny olona fa rehefa tena ny olona ny tsara fototra mino an' Jesosy zany hoe mino ny famonjena zay vitany ny fara teo amin'ny azo fijaliana ny fiainany tete am'ty zao tontolo zao ty zay fitombohan'ny famonjena tamin'ny 7 volana anisanina zany hoe vita ny fiainan'i Jesosy tete am'ty zao tontolo zao ty niakatra any an-danitra izy manomboka ihany ko ny drafim-pamonjena satria anatanteraka am'izay tsika zay zavatra takian' Jesosy mba azahoantsika famonjena de ozy zay mino azy tsy ho elohana ozy fa zay tsy mino kosa efa voaheloka raha teo satria tsy mino ny anarany zanaka lahatokan'Andriamanitra tsy mino ny anaran'i Jesosy ary miafina ao anatin'io anaran'i Jesosy io zava-miafina mahakasika ny famonjena de jerevantsika inge Apokalipsy toko 7:20 Apokalipsy toko 7:20 de ny andininy fa 13 Apokalipsy toko 7:20 ny andininy fa 13 de zao ny voasoratra hoe ary miakanjo akanjo voafafy raha izy entina ilazana an' Jesosy io eo amin'ny ambany eo misy fa voatsoboka tamin'ny raha ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra ny anarany atao ny tenin'Andriamanitra Jesosy io resahany io miakanjo akanjo voafafy raha vao miresaka an'izay de le zanak'ondrin'Andriamanitra zay nyvonoana teo amin'ny azo fijaliana no mamaritra an'izay ary ny anarany io zanak'Andriamanitra zay vonoana teo amin'ny azo fijaliana io tenin'Andriamanitra de io ny resahany hoe zay mino azy de tsy ho elohana fa zay tsy mino kosa de efa voaheloka raha teo satria tsy mino ny anarany zanak'Andriamanitra zany hoe tsy mino le tenin'Andriamanitra ary
miafina ao anatin'le baiki napetraka andriamanitra hoe tena eo am'le faefatra ambe folo volana nisaniny eo misy zava-miafina goavana be zay etombohany ny famonjeny ary any ny tokony fantohany saina sy neritreritritsika mba tsy hahatonga atsika ho voarebireby ka tanjona kindrena ao anatin'ny fitoriana filazantsara de mbola miverina foana zay amparan'ny paoly apôstôly ny korintianina voalohany toko faharoa de nandininy faharoa manao hoe fa ninitsy hafantatra zavatra afa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy vonompo tamin'ny hazo fijaliana io ihany rehefa tafiditra ao anatin'io fiaingana faefatra amby folo volana nisanina zay paska marika ny fahafatesan'i Jesosy Kristy na inona ninona teo zavatra mitranga tsisy zavatra tao mampanahy fa tokony ho velim-panatenana satria nahoana fantatro zay noko fantatro Jesosy zay mato ahy ary nametraka lalam-pamonjeny zay metomboka amin'ny paska faefatra amby folo volana nisanina ary zay fahafatesan'izay no raisiko ato anatiko mba tsy hahatonga voaribiriby zay elangilan'ny fampianarana tsy misy fotony zay ety am'ty zao tontolo zao ty ka matoko sy mihinana fa na inona ninona teo zavatra mitranga tsy misy hafa fa tsy ny fiondrehana ao anatin'ny soratra masina ihany nao nanatsika fanantenanany am'izao fiainana zao ka na de mafy arany zavatra talovana de matoko ny tenin'Andriamanitra hoe Jehova iado atsika fa tsika kosa manginy vavaka isika misaotra anao Jehova Andriamanitra ray amin'ny teninao ndray zay tonga taminay teny feno fitiavana mampiorina anay mandrakariva mba tsy voilangila ny fampianarana maro isan-karazany ka nampitrotraka ny fahoriana efa mianjady ety am'ty zao tontolo zao ty fa mba hanananay fitanam-po kosa fa ianao Andriamanitra na de mandalo fahoriana sy mandalo fizanotrehitra azy de afaka miditra ntsehatra mandrakariva ianao taka ny nidiranao ntsehatra tamin'ny zanak'Israely tena nanorona lalana teo amin'ny zavatra tsy neritreretana mba hitondra famonjena de matoko sy mino fa hitsinjo ny olonao ianao hitsinjo ny firenena ianao misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen anao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva